tsara faritana aloha ny atao hoe adolatsento a. Adolatsento dia taona zany anelanelan'ny 10 taona ka hatramin'ny 20 taona eo no. Amin'ny ankapobeny amin'ny fahasalamana amin'ny taovam-pananahana dia tsy misy taona manokana hoe tsy maintsy anatonana gynécologue. Amin'ny fotoana rehetra dia mety daholo a, ary indrindrandrindra amin'ny fotoana fisian'ny trangan-javatra anankiray a tsy mpiseho amin'ny vatan'ny tovovavy. Eny tokony hijery dokotera raha manana fahafahana manao an'izay zavatra izay. Fa amin'ny ankapobeny moa tsy dia tena fombantsika malagasy loatra ilay manantona alohan'ny hanaovana zavatra anankiray. Misy fitsirihana tokony hatao a, misy fizahana ihany koa tokony hatao, na fizahana ara-pahasalamana mivantana io a, na amin'ny analizy isan-karazany izay tokony hatao a, izay tsara tokony hatao mialohan'ny fanambadiana. Tokony hanantona mpitsabo a rehefa misy tsiranoka tsy mahazatra izay mivoaka avy amin'ny tovovavy zany. Eo ihany koa raha ohatra mikorotana ny fandehanan'ny fotoana na ny fahadimbolana. Eo ihany koa raha misy faritra marary a any amin'ny kibo a na eny amin'ny nono a dia tokony manantona.